Anatanteraka conférence lehibe Andriamatoa Alain Rakotondrazaka malagasy miasa any Allemagne manam-pahaizana momba ny fampivelarana ny maha-olona izay nampitondray ny lohahevitra hoe fanalahidin'ny fahombiazana. Fanadidina. Io maraina io no nigadina teny amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato Andriamatoa Alain Rakotondrazaka teratany malagasy monina sy miasa any Allemagne ary manam-pahaizana manokana momba ny fampivelarana ny maha-olona. Raha ny nabarany teny ampadongavana dia izy ny conférence izay ho tanterahana eny amin'ny trano malalaky ny DEX Université Anakatso ny 17 septambra izao amin'ny 2 ora sasany ka melabelarany lohahevitra lehibe momba ny fanalahidin'ny fahombiazana eo amin'ny fiainana. Hafaliana lehibe no atongavako eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mamy ny tanindrazana ary masina ny tanindrazana. Ny zavatra ho ataoko eto dia araka mahazatra ihany amin'ny asabotsy 17 septambra amin'ny 2 ora sasany eny amin'ny grande salle ny Université DEX eny Akatso no hanao séminaire momba ny fanalahidin'ny fahombiazana na la clé de la réussite. Eny zany dia zara indray ny traikefa vaovao sy ny expérience betsaka izay tiana ho zaraina amin'ny tanora malagasy tsy vaky volo ahafahantsika mba mandroso tsikelikely sady mizara indray. Ankoatran'izany dia isy séminaire ihany koa ataoko ho an'ny manager dirigeant ny groupe Homo Pharma izay iarahana miara-miasa ihany koa amin'izao fotoana izao. Ka dia faly tokoa ny tenako ary dia makasitraka ary faly ny eo aminareo tsirairay avy. Samy hafa azy amin'ity fotoana ity dia formation compacte ilay izy, izany hoe tena fitinina ary niraisiko daholo zany ny expérience betsaka izay nianarako tany ivelany tamin'ireo mpampianatra maro sasatsasany indray dia nakambako ireo ary mbola nisy zavatra fikarohana manokana izay nataoko anitarana ary izay zany tena mahasamy hafa azy amin'ity rafiny anankiray ity. Raha ny fanazavana hatrany dia any ampitan-dranomasina ny tena anaovany itony karazana conférence itony ary marobe ireo vahiny izay liana sy efa nahita fahombiazana tamin'ny fanatrihana izany na dia lafilafy ihany aza ny sarany any ampita nefa noho ny fitiavana ny mpiray tanindrazana sy ho anjara brikety no an'ny fampandrosoana amin'ny firenena dia ho zarainy amin'ny malagasy ity